tompona anjara amin'ity fampivavahana fidirana faharoa ity. Ny eo amin'ny fitariana ny fotoana dia Rary Saint Jean Aimé izay foloan'ny sampanasa AFF ary mamaky ny soratra masina hitarbavaka mialo izany ny Brao mpiara-miasa Andriambelo Sanjoary sy Rasoazananivo Marie Chantal. Fa fifaliana ho antsika koa ny mandray ny iray amandrenitsika dia ny mpitandrina Ravelosoa Andriamamonjy Mikaela izay mitondra ny fitandremana Analakely. Anankiray amin'ny mpitandry Ejekema izay milofo amin'ny hafanampo eo amin'ny fitoriana ny filazantsara izy dia mandray azy amin'ny fitiavana isika ary mampahery ny mpanompon'Andriamanitra ny herin'ny faherezana ny eo aminao amin'ny fitondrana ny fitandremana amin'ny asa maro sahaninao enivon'ny sahan'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary eo anivon'ny ankonana koa. Anio Alahady fahavalo ny volana Septambra taona 2024. Alahady fahadimy ambin'ny folo manaraka ny Trinité. Alahady hitondranam-bavaka ny sampanasa asa fitoriana filazantsara eto anivon'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Fandaharana iombonana natolotry ny AFF Foibe no anarahantsika izao fanompoam-pivavahana izao. Mbola ibanjina antsika an Jesosy Kristy amin'ny loha hevitra hoe miorina amin'ny finoana ny mino. Mitsangana ry havana idenan'Andriamanitra isika. Ho amin'ny fanahinareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra dia ovakitsika ny salamo efa voalahatra. Amin'ny anaran'ny Tompo. Alleluia. Miderany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famondram-pony. Izany mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova, na mahatonina ny fiderana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety, ka manao ny marina mandrakariva. Jehova, tsarova eo araka ny fankasitrahanao ny olonao, fangio amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao, ifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen. Nauru
Ivavaka isika. Miteranao zahay Jehovah fa tsara ianao. Tsy hainay lazaina ary tsy ho voalazanay avokoa ny asa nataonao, fa ankehitriny kosa izahay manonona ny fiderananao, na dia tsy voatonona ianio avokoa aza ny fiderananao rehetra, dia mideranao amin'ny fifaliana izahay ary ravoravo ao aminao miaraka amin'ny lovanao. Misaotranao koa izahay Andriamanitra fa ianao no namorona ny tany sy izay rehetra mahasoa. Isaoranay mandrakizay ianao ka nihaja be indrindra dia atolotray ho anao. Mivavaka aminao izahay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masonao, satria ianao ihany no iorenan'ny finoanay. Miara manompo anao izahay amin'ity anio ity, hitondranam-bavaka ny FFFJKM, indrindra ny eto isotro fitiavana. Misaotra ny amin'ny fitoriana efa vita, ka nisy olona maro no vonjenao, ary taio koa ny asa mbola atao sy ireo olona efa nantsoinao ao amin'ny fanjakanao. Tehirizo izahay mba handova ny fiainana mandrakizay. Aoka ny voninahitra no iseho eto ry Tompo be fitio, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Kapetraka ny fiangonana. Aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora anao ny hira voalahatra. Aminareo ny ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Iaraka hivavaka isika. Tompo, sakafo amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ny fony ankizy sy ny tanora, ahatakarany izay tianao ambara. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Andeha ho sokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 7:20 andiny 5 tapany B. Lioka 7:20 andiny 5 tapany B. Rehefa hita dia avakitsika miaraka amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe ampitomboany finoanay. Ahoana hoe ampitomboany finoanay. Aiza nahitantsika an'izany ao amin'ny Lioka 7:20 andiny 5 tapany B. Ny apôstôly teto dia nangataka tamin'i Jesosy mba ampitomboana ny finoany. Inona nangatahany apôstôly tamin'i Jesosy? Raha te hitombo amin'ny finoana zany dia maninona? Mila maninona? Mila mangataka. Angatahana amin'ny alalan'ny vavaka ny ampitomboana ny finoana. Eno iange ny tantaran'ny Litasy be me, ray kilasy izy roalahy, fa samy nanana ny fomba niatrehany ny taom-pianarana. Nandritra ny taom-pianarana Lita dia tsy mba natsiaro ny vavaka izany izy, fa rehefa tonga avy nianatra izy dia tonga dia ny lalao. Adininy hoe tokony hianatra lesona izy, tokony anao enti-mody ihany koa. Na dia efa nananatra azy mafy aza ny ray aman-dreniny hoe mila entina mbavaka ny momba anao rehetra ao anatin'izany ny fianaranao, dia tsy ny rarahiny izany fa ny nataony ihany nataony. Fa rehefa akaiky ny fanadinana dia nanezakezaka mafy izy nianatra, efa nitambatra be ny lesona, ary teo ihany koa izy vao natsiaro ny vavaka. Vokany dia tsy nifindra kilasy izy. Fa i Bema kosa vao nanomboka ny taom-pianarana dia efa nivavaka ho an'ny taom-pianarana vaovao izy. Ary ny nangataka tamin'ny Tompo izy isan'andro mba ampitomboana ny finoany sy ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ary nino izy
fa ho tafita soamantsara amin'ny fianarana. Dia izay lesona azo avy any am-pianarana sy ny fampiasana dia tonga dia anaveriny avy hatrany, ary tsy nisy varomangatsika zany fa tonga dia vita avokoa ny enti-mody rehetra izay nasaina natao. Vokany dia nahazo ny laharana voalohany hatrany izy. Rakizy tanora vao mendoza ao ny taom-pianarana dia efa mivavaka mangataka amin'ny tompo hoe ampitomboany finoanay. Ahoana hoe? Ampitomboany finoanay. Fa tsy rehefa akaiky ny fanadinana dia zay vao manezakezaka mianatra mafy, zay vao mangataka amin'ny tompo mivavaka. Fa vao manomboka ny taom-pianarana dia efa apetraka amin'ny tompo zany, ampitomboany finoanay. Ary ny fiainana lalovana andavanandro ihany koa dia entina mivavaka, fa tsy rehefa mandalo atsarotra ihany koa zay vao mahatsiaro an'i Jesosy. Mitsangana rakizy tanora dia andeha averintsika ilay tsinjery teo. Ao amin'ina moa nahitantsika azy? Manao hoe ampitomboany finoanay. Andeha hivavaka isika, hivavaka dia averinareo izay hivavaka ataoko isaky ny miato. Jesosy amakivaky ny taom-pianarana vaovao izahay, dia ampitomboany finoanay iorenanay ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Iaraka hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy fa afaka hiaino ny teninao izahay izao. Aoka ny fanahinao hiasa mba tsy handiso izahay izay amaky ny teny, mba hanambara ny sitraponao anie ny hitondra ny afatrao, ary mba handre marina izahay vahoakanao ka hiorina amin'ny finoana. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Iaraka hamaky sy hihaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo, Salamo fa 120 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 120. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izaho tia an Jehova satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy, satria efa nanongilana ny sofiny tamiko izy, dia hiantso aho raha mbola velona koa. Nihodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana, ary nahazo ahy ny fahorian'ny fiainany tsy hita. Nahita fahoriana sy alahelo aho, dia niantso ny anaran'i Jehova hoe aho,
Jehova mifona aminao aho vonjeo ny fanaiko mamindra fo sy marina Jehova eny miantra Andriamantsika miaro ny kely saina Jehova reraka aho dia namonjy ahy izy miverena ho amin'ny fitsaharanao ry fanaiko fa Jehova efa nanisy soa anao dia namonjy ny fanaiko tamin'ny fahafatesana ianao sy ny masoko tamin'ny ranomaso ary ny tongotro tamin'ny fahatafitohinana handeha eo anatrehan'i Jehova eo amin'ny tany velona aho nino aho hiteny tokoa aho mahantra indrindra aho hoy izao tamin'ny fahatairako mpandainga ny olona rehetra ho toisantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Luka toko 17 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ary ho faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 14 andiny 19 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fahatafitohinana, nefa lozan'izay olona mahatonga izany. Aleo anatonana vato lehibe fiksoam-bary ny voziny, ka tsy mpiany an-dranomasina izy, toy izay ahatafitohana na dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo azy. Mitandremy ianareo, fa raha manota ny rahalahinao, dia teneno mafy izy, ka raha mibebaka izy dia mamela ny elony. Ary raha manota aminao impito indray andro izy, ary mivalo aminao impito kosa manao hoe mibebaka aho dia mamela ny elony. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny Tompo, ampitomboy ny finoanay. Fa hoy ny Tompo, raha manana finoana na dia ohatra ny voatsinapy iray azy ianareo, dia azonareo lazaina amin'io voaroy azo io hoe miongota ary ao ka ambolena ao anatin'ny ranomasina dia naika anareo izy. Ary nisy jiosy tonga avy any Antiokia sy Ikonioma izay nitaona amin'ny vahoaka ka nitora-bato amin'ny Paoly dia nitarika azy ho any ivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Ary noho nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary noho ny ampitso dia niala tao izy sy Barnabasy ka nakany Derbe. Ary rehefa nitory ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro dia niverina nakany Listra sy Ikonioma ary Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy aharitra amin'ny finoana sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nanendry olona teo amin'ny isam-piangonana izy dia nivavaka sady nifady hanina ka dia nanolotra azy ho amin'ny Tompo izay efa ninony. Ary rehefa nandeha namaky any Pisidia izy dia tonga tamin'ny Pamfilia. Ary noho ny efa nitory ny teny tany Perga izy dia nidina nakany Atalia. Dia niondrana tsambo niala teo izy nakany Antiokia izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay nivitainy. Ary rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny nombany azy sy namoahany varavaram-pinoana ho an'ny Jentilisa. Dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Amen. Oh
rehefa malala rehetra amin'ny tombo dia ho amin'nytombony aminareo mandrakarivatrany any ny fahalalana tsara ny momba n'andriamantsika. Amen. Ny fifaliana ho any tondra hafatra ho anareo anio indrindraindrindra ho an'ny fiangonana manontolo, izay ny fiangonana manontolo natao hoe sampanasa asa fitoriana ny filazantsara. Amin'ity alahady natoka ny FJKM itrotrona mbavaka sy ampahirezana ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara ity, ary dia matoko sy mino fa anisan'ny anana anjara lehibe ao anatin'izany ianareo. Ndao ary hosokafatsika ny baibolitsika arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Lioka efa nivakiana tamintsika teo, izay anisan'ny perikopatsika amin'ity anio tia dia ny Lioka 7:70 dia misy andininy maromaro ho singantsika ao anatin'izany. Ny afatra omenanareo dia afatra roa. Ny afatra ray voalohany indrindra dia izao: ry mpitorin'ny filazantsara miomana amin'ny sarotra. Ry mpitorin'ny filazantsara miomana amin'ny sarotra. Rehefa izany tsika indraindray ampianarin'ny fiangonana sasany fampianaran-diso. Veriko tsara, tsika indraindray ampianarin'ny fiangonana sasany fampianaran-diso. Zao ny fampianaran-diso omen'ny fiangonana sasany indrindra ny fiangonana zandriny. Za aloha tsy dia tia loatra n'ilay hoe fiangonana zandriny fa sekta ny tiako miteny azy. Mety tsy tianareo zany zay mazaha. Fampianarana omendra indray dia rehefa miaraka amin'ny Andriamanitra io dia amenna be, dia milamina be, dia tsisy problema, dia mandeha daholo ny tontolo mpiainanao. Zany ny tantarainy. Fa ny tena miaraka amin'ny Jesosy tsy izany fa ny miaraka amin'ny Jesosy ampiomany iaina zavatra sarotra. Ndao jerevantsika kely ao amin'ity Lioka ity dia rehevantsika teny anankiray fampiomanan'i Jesosy ny mpiaina ny iaina zavatsarotra. Fa aza mieritreritra hoe rehefa miaraka amin'ny tompo dia zavatra milamina be foana. Ndiny ny voalohany hoy izy: ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany, tsy maintsy ho avy ny fahatafin'ny tohina nefa lozan'izay mahatonga izany. Fa za tsy afa-po amin'ilay dika teny hoe tafitoa. Za moa ty miteniteny grika sy hébreu sy latine zay, dia aza manome tsiny ianareo raha hiteny an'izany rehefa jereva ny dikany io fahatafotohana io amin'ny teny grika dia scandalon ny dikany. Va miteny anankiray hoe scandalijo. Ny scandalon dia mazava be amin'ny dika teny frantsay, amin'ny teny frantsay scandale. Zany hoe isaky ny andehanao fitoriana ianao tsy maintsy mahita scandale, fa aza mietrehitra hoe andehanao fitoriana ianao dia amenina be, dia milamina be, dia tsisy problema, dia mandeha ny fiainana, dia tsia ahita scandale ianao. Fa omany dia izao ny sainao ry mpitoro filazantsara, tsy maintsy fa izao efa voaomana ve ny sainao. Hiatrika an'izany scandale zany. Raha mijeka mijery an'io amin'ny dika teny frantsay tsika Louis Second révisé dia tena scandale ny teneniny ao. Ngamba tsy hanazava ny dika teny frantsay fa ainareo tsara ny dikan'izany atao hoe scandale izany raha ho resahantsika. Reto misy teny vitsivitsy ho teneniko anareo. Ahitantsika an'izany hoe zany olona andeha anao asa fitoriana ny filazantsara zany efa miomana amin'izany zavatra izany. Ndao ary ho jerevantsika kely ny jendao ny jerevana ny apokalipsia. Ndao jerevantsika kely ny apokalipsia, ahitantsika indrindraindrindra hoe ahoana kay rehefa tonga tokoa ka tonga ny amin'izany atao hoe fiainana mandrakizay tsika, ahoana ny fijerin'ny soratra masina ireo olona tonga ny amin'izany toeran'izany. Ndao vakitsika ny asan'ny apôstôly 4:40. Azafady, apokalipsia 7 azafady 4:40. Rehefa tonga any dia iza olona karazan'olona tonga any? Iza olona karazan'olona tonga any anomanako ny sainao sahady hoe miomana amin'izay zavatra mitranga, fa ny olona tena mpitory filazantsara tsy matahotra zay mety zavatra mitranga. 4:40 apokalipsia 7. Ndao mba miara-mamaky tsika amin'aran'ny tompo manao hoe: ary izao taminy, tompoko ianao ny malala, dia hoy izy tamiko, ireo na avy tamin'ny fahoriana lehibe. Avy tamin'inona hono reo nefa tonga any amin'ny fiainana mandrakizay avy tamin'inona hono reo? Ay, niatrika fahoriana. Fa aza manaiky laingan'ny olona hoe miaraka amin'Andriamanitra dia tsisy problème. Fa tsy maintsy miatrika ianao. Rehefa manompo an'Andriamanitra ianao ka rehefa hiatrika ady ianao tsy maintsy fahoriana lehibe.
no andeha atrehanao ao anatiny zany rehetrarehetra zany andao hoe vakitsika kely asan'ny apôstôly toko fafiry moa le androany dia andao vakina ny andininy faharoa amby roapolo nareo ny mamaky azy amin'ny anaran'ny tompo manao hoe mafimafy tsara dia aloha miaraka tsara amin'ny anaran'ny tompo tsy maintsy maninona tsy maintsy amin'ny fahorina ny asa fitoriana ny filazantsara fa tsy hoe andeha hitory filazantsara ianao dia zay ilaiko rehetrarehetra dia eo dia milamina dadaolo ny tontolo mpiainako fa mahereza fa tsy maintsy miatrika an'izany efa voaomana hatrany am-petomboany tsy mora andeha hitantara zavatra vitsivitsy aminareo da iandro nandeha nitory filazantsara tany amin'ny faritra varatra ta Madagasikara rehefa tonga tany dia tantara amin'ny fiainana mandrakizay ianao mitantara amin'ny fitsanganana amin'ny maty ianao satria zany natao hoe mitory filazantsara rehefa vita ny teniko dia hozizy lolona anankiray zafady rapasy ny anao mbola oela fa ny anay jerevinao tsara tonga dia hozizy baba avy aty ay lolo vokatra ny alina vamy baba mandeha nanantona anahy tsoka daholo ny mpiarany tory tamiko za rery sisa niatrika amin'ny baba olan'izany skandale zany rehefa tsy matanjaka ny finoanao miatrika an'izany dia mitsoka izy fitoriana ny filazantsara vanina avy eo amin'ilay tanàna raha le mpitory ny filazantsara nitsoka amin'ny baba so zafa-tsy nitsoka skandale ny anaran'izany tsy maintsy miomana zavatra ohatr' zany ianao ary tady dio fa io skandale amin'seho io mirona makany amin'ny fahasoavany ny asa fitoriana ny filazantsara fa tsy maintsy atrehana tsy maintsy atrehana ndray andro aloha ily tantara zavatra sady mahafinaritra mampime tondra vengonina tany ambanivohitra raha teto amin'ny synodam-paritany zany moto ny entiko rehefa mandeha manao asan'Andriamanitra dia nisy ny ilana vola ary tao am-piangonana vola nomeny ny fiangonana ana tamin'izany 32 500 francs isam-bolana 32 500 francs fa tsy ariary lasantsiko indray andro rehefa mitondra tao amin'ny bila tsy ampy lasantsiko indray andro ny vola raisiko dia rehefa azo le izy dia lany dia mandeha mitondra moto ianao isaky ny andeha any ambanivohitra ianao mitady vola aizandray re zao ny ahita atao lasantsy amin'izany tonga tany amin'izay ary tena nisy ray alina tsy maintsy nilaina namena le ray alina tsy maintsy nilaina satria miatra manaina dia ozy izy za tamin'ny olona zaho zao ody dia tonga ambodratrimo dia anosika moto hatrany Andavamamba satria any Andavamamba mipetraka anosika moto satria lany eo ambodratrimo ty lasantsina moto ako ty mahereza ozy izy ny fiangonana fa mivavaka ao anao fa tiako be le vavaka nody tokoa rehefa nandeha dia rehefa mba fidinana zany vonoina le moto mba atao poemor mba sitrany ay efa aty amin'ny digy voalany lasantsy dia mba lala mahitsina ny sena makany hatrany aniny izy teo dafa vonoina le moto fidinana anankiray ambato mafana zay nanary kododokododokododokododo tafitohana le moto haikio mety tafitohana amin'ny moto io le fa tafitohana scandalone tafitohana le moto dia nanidina dia nenjera roa ladika tatatatatatatata niratra amin'ny masoko falopy ny eo ambany masoko falopy fotsifotsy ohatrany matevitevina tsy raiko tsony zay marary tamiko fa le valopy ny enjehako nandady anamonjy an'le valopy sokafako le valopy fito alina skandale zany fa io skandale io misy zava-tsy homanin'Andriamanitra ho anao ao ambadikio fa ianao ve manaiky an'le skandale aloha sa tsy anaiky misy zava-tsy homanin'Andriamanitra ao ambadikio ho anao ho amin'ny asa fitoriana ho amin'ny fiainam-piangonana ho amin'ny tontolo ny fitoriana ny filazantsara fa manaiky ve aloha ianao acceptation sans condition alefa azo tompo ny skandale anao fa zakako zany zany ny tena mpitory zakako zany fa fantatro fa ao ambadiky le skandale misy zava-tsy homanin'Andriamanitra ho anao aza mietreritra mihitsy ianao hoe mandeha manao asa fitoriana ny filazantsara dia milamina be tsia
reo tsoratra anankitelo nivakitsika teo e samy miteny daholo fa misy problema fa aiza le fahasahinao hiatsika isurmonter an'le problème aiza le fahasahinao inona manosika anao isurmonter an'io ary zay na tonga mpianatra nametra-panontaniana amin'ny 15 tamin'ny 10 minitra teo ahoana le fangatana azafady fa tsy fanontaniana ahoana le fangatana teo rakizy ampitomboiny finoanay zany hoe ny vahaolana skandale de finoana ary zay ny hoe miorina ao amin'ny finoana ao anaty finoana ianao aza ny zavatra mitranga no anankinanao ny herin'ny asa fa ny finoana no anankinanao ny herin'ny asa rehefa matanjaka io finoanao io hitanao azy ny lalana ao anaty problème zany ny tena mpitory ny filazantsara tena izy fa tsy vo mahita amin'ny baba dia mitsoaka toyany mety gaginareo hoe inona ny toyany fa anena amin'izay zay sy baba rery ny atakataka ny olona nandroso any nanantona amin'ny baba mandroso koa baba manantona ana fa natrika izay rylahy ay tsy ny raraha imbaba inona ahako lasa izy nandeha dia rehefa nandeha izy dia nihinana varina pango hoan'ny gisa ny niainana niaraka tamin'ny gisa teo izy teo za kainy mibabanareo varina pango miaraka amin'ny bibiny ty ny anay mifiainana mandrakizay anay toerana lalana le anay ry volameno teo amin'izay vao miverina amin'ny fitoriana filazantsara hoe zany mandrakizay anay zany hoe fara tampipahatsarany e finenareo mibabanareo mihinana varina pango miaraka amin'ny gisa eo vao gaga le olona vao miverina indray hoe ahoana tsara zay le olona vao nandray an' jesosy zay efa mba mody ny tehatehaka le mpitory ny filazantsara tsy nahataky tsy tana skandalina niaraka tamiko zany no atao hoe fitoriana ny filazantsara voatsely zay nandeha tany amin'ny toerana anankiray efa niara nandeha tamin'izany toeran'izany zay mba ny président nareo nahita skandalina koa zay tamin'izany raha ny skandalina hitany anaty fitoriana dia tsy roa amantany tsika tany analalava ngamba tadidin'ny président disy lalana ny tomobile anankiray zay tomobile karandalina mavesatra be tetezana tsy mahazaka saretikory ary nefa andeha tsofoan'le tomobile zany hoe raha nandeha teo le olona dia ninjera dia voainy ao anatin'ny rano fa nisy olona tsy fatapiaviana mipotra tamoka teo ny sakana lalana ohatr'izao venao any anaty skandale efa voahoman'Andriamanitra ny vahaolana fa tena mino venao fa efa ao ny vahaolana ry mpitory ny filazantsara efa manam-bahaolana voahoman'Andriamanitra fa ny finoanao nandrasany kitika kely ohatr'izao fotsiny dia mivoaka ny vahaolana ohatran'le ninjera teny ambony moto mba mody niantso alohany safady eo ninjery paster sao dia mba misy olona satria tsy tia angalatra an'le 70 000 riary fa raha nisy olona teo dia nanontaniaka hoe sao dia anareo ty tsisy olona mipotra natsofoka tany am-potsy le valopy velomina moto velona tamin'izany mbola nalaza be zany hiry zany fa tsy mbola nisy resaka politika sady nandeha ny hira hoe ny lalany ne lala tsarotra sarotra aloha sina resaka mampimekely alohany tonga tao ambodratry moa mividy ena-kisoa ray kilao kona 70 000 riariko inona ny tiako tenenina ao anatina karazana skandale rehetrarehetra efa manam-bahaolana voaomana ny tompo fa mijery izy alohany manahoana mifanatanteranao ny asa tamin'izay mbola nanao maramila tsy miaramila tena maramila zany fa service national misy lesona anankiray zay nampianarina anay hoe tous les ordres sont exécutés littéralement sans hésitation ni murmure fa ny an'Andriamanitra koa exécuté ny asa fitoriana filazantsara dia ho hitanao fa Andriamanitra manampy tsy takatry ny sainao eritreretina afao ambadika ao ary zay le mahatonga mpianatra eto rehefa avy nihaino an'izany zavatra ny tantarain'i Jesosy zany hoe tsy maintsy izy ny skandale dia izy mihitsy ny teny hoe vahaolana tokana inona ny vahaolana tompo
ampitomboa ny finoana ny finoana ihany nafahana misurmonte ny karazana skandale any anaty fitoriana ny finoana ihany ary ny finoana ihany fa tsy refesiny zavatra hafa isika ka hoe refesiny zavatra hita maso fa refesiny finoana ary ny finoana ihany nafana miatrika zany karazana skandale rehetrarehetra ao ambadiky ny asa fitoriana ny filazantsara ny antso dia tsotra be ampitomboa ny finoana mazava be ny antso ampitomboa ny finoana fa ny problema dia tsy ho foana fa izay matanjaka ny finoany no mivany olana ahoana tokoa moa nanehoana fa mahay le Andriamanitra tompony hery le Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra le Andriamanitra raha tsy isika mihitsy alohany no manana an'le finoana andresena n'izany endrika skandale rehetrarehetra zany noho izany rehefa mipetraka fanafitohinana ozy izy le soratra masina fa tsy dia tiako loatra le dika teny fanafitohinana fa aloako miteny an'le hoe skandalone na va miteny hoe skandale ijo rehefa mipetraka le skandale dia izao finone aizany tanjam-pinoantsika endintsika miatrika zany karazan'olan'izany mba afahantsika mametraka ny tena asa fitoriana ny filazantsara fa tsy maintsy miseho ny olana za zany variana be mihitsy ny ary reto amin'le fomba n'Andriamanitra fa maninona izy ny tsy maintervenira indraindray fa velany hitranga amin'ny problème ndao nefa kitsika kely jerevantsika kely ny apokalypsy toko faheniny dia ho hitantsika asa fitoriana ny filazantsara daholo zany zavatra trehany asa mpitory filazantsara daholo zany vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny fahasivy dia ho hitantsika hoe inona ny zavatra mitranga ndava kikely aminareo ny apokalypsy toko fahenina manomboka amin'ny andinin'ny fahasivy fa mivaly tenin'Andriamanitra ho an'ny tsy mahazaka nireny avatra reny satria tsy ampy ny finoana zay ndana matory alohany ndana matory alohany vakiko manomboka amin'ny andinin'ny fahasivy ary rehefa nivana ny tomboka sefadimy dia hitako teo ambonin'ny altara mifanahanyizay voavony no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana nono no azoniny natao inona le olona finoana nohony amin'inona tenin'Andriamanitra dia efa any amin'ny fiainana mandrakizay efa any le olona no mitazana dia rehefa mitazana izy dia ay izy mbola mahita namany mbola ndeha ho vononako vakiko ny andin'ny fafolo ary ny antso tamin'ny fehamahery izy nanao hoe tompo marina sy marina mandra-pahovinany tsy hitsarainao sy hamalina ny ranay am'izay mony eny ambonin'ny tany aina dia efa ny an-danitra ary dia mbola miantso inona ry zareo valifaty reo le namono anay ampijalio reo tompo fa ngany intervenira ny tompo velao izy mbola mono eo hoe skany skandale zany avelao izy mbola amono eo hoe ndaova kiko ny toyany fa tsy maintervenir amin'izany Andriamanitra satria tiany mihitsy ianao zatra miatrikady zay vao mahazo ny fandresena ndiny faraika ambin'ny folo ary samy nomena akanjo fotsy lavy izy rehetra ary nasaina ny ala sasatra kely aloha izy mandra-pahatampotry ny mpanombo sasany sy ny rahalaany izay atao inona ovonona tahaka azy ko maintervenir ny tompo sa tsy miveniny intervenir avelao hitranga ny skandale dikan'izay tsy ny mahamaika hoe foan'ny skandale ho an'ny mpitory filazantsara fa ny mahamaika aizany tanjam-pinoana hiatrehako an'izany eo izy hitantsika tsy maintervenir izy avelao hoe velao fatiko ny namanareo dia ahoana ozy izy le andin'ny faraika ambin'ny folo teo ary samy menakanjo fotsy lavy izy rehetra ary nasaina naninona ndana matory favizana dia miteniteny foana zany nataon'ny tompo taminy ndana matory tiana akanjo fotsy ndana matory makaina vizana teniteny foana tsisy akantsoanjo valifaty zany fa velao ko ny namanareo fafy ho avy atao inona matrika miatrika sa miatrika satria manana ilona finoana satria matoky an'ilay Andriamanitra ary zany ny herin'ny finoana ary zany natao hoe finoana tena izy miatrika an'izany fizarana faharoa ny mpitory ny filazantsara fizarana voalohany teo ry mpitory ny filazantsara miomana amin'ny sarotra fa ny fizarana faharoa ry mpitory ny filazantsara miomana iaina ny fitiavana tena izy tsy vitanao io tantara eo raha tsy le fitiavana tena izy mihitsy ny alohany ao anatina ao za saika tsy hitory an'ity satria mitoerana lehako tena mahay an'le izy moa ny anaranareo sotro fitiavana dy za
sao dia mba miteniteny foana ry a mbola hiteny langue maso mivary moa olona efa sotro fitiavana ave mbola tantarako endry mpitiavana fa ndao any tantaraiko aminareo ihany tsy maninona na izany ary rympitory ny filazantsara miomana hiaina ny fitiavana tena izy zao ny teny eo amin'ny lioka toko fa 7 vakiko aminareo a manomboka amin'ny andininy 7 mitandrema ianareo fa raha manota ny rahalahnareo dia tena ny teneny mafy izy ka raha mibebaka izy dia mamelany elony ary raha manotanao impitondray andry izy ary mivalo aminao impito kosa ka manao hoe mibebaka dia mamelany elony zany hoe ny mpitory ny filazantsara zany ny olonininy famelan-keloka zany natao hoe mpitory tena izy a fa misy mampatahotra ny eryreto ao amin'ny Mateo 5:20 ao hoe za aloha anisan'ny misy mampatahotra mihitsiny za mihitsy ny mampatahotra ny tenako satria izy hoe nizaniza vahanareo izy dia maninona fa nizaniza fatoranareo dia maninona dia za matahotra ny tenako izy dia misy olona fatorako ary ka tsy azo ny fiainana mandrakizay satria za mpitory za mpampiditra olona amin'ny fiainana mandrakizay fa tsy mpamoaka olona amin'ny fiainana mandrakizay sao dia misy teny avoakako zany mampatahotra ka mahatonga niny olona iny voafatotra dia hoy ny tombe satria fatora Mikaela ianao dia fatora kokoa mampatahotra zany raha tena mpitory ianao dia misaina an'izany zavatra zany ary eto dia ampianariny na impito manota aminao ary ny rahalahnao dia maninona ny valiny avelao ny elony fa tsy mahay mamela elika ianao raha tsy feno fitiavana averiko zany tsy mahay mamela elika ianao raha tsy feno inona alohany io fitiavana io a za ndraindray misy mahakamo anatsika fiangonana raha ndikandika zavatra tsisy dikany ndraindray a zany fitiavana zany agapao miala tsiny aloha raha tsy zatra toryteny lavinareo fa za efa zatra an'izany io fitiavana io a raha terevana ny teny fototra fa amin'ny matoateny anankiray atao hoe agapao aratsianareo koa ny dika amin'ny matoateny dia verbe io na tonga le teny hoe agape fa rehefa ninao an'ilay atao hoe agape ny fiangonana dia inona ny ataony mihinan-kanina tsy izany ny agape ry avako isany a tsy fihinan-kanina ny agape fa maninona no vaovana amin'ny tsisy dikany fa ny dikany agape a avy amin'ny radikal anankiray hoe aganina ary io aganina io ny tena dikany dia hoe tsy mety ritra tsy manam-pataperana dikan'izay a misy sentiment miditra ao anatinao émotion tsy mety ritra tsy manam-pahataperana na fialan'le olona ianao dia tsy ritra le izy fialan'ndray ato dia tsy ritra le izy dakany ianao dia voamaika mitsikitsiky hoseny amoto ianao dia voamaika mitsikitsiky hopainy ianao dia voamaika mitsikitsiky satria maninona le émotion tsy mety ritra zany dikany matoateny agapao a ka rehefa idirany io agapao io ianao ka na ataon'le olonina na ataon'le olonina dia tia azy foana mahay mamela elika azy foana ny mpitory ny filazany tsara dia manana fitiavana hafa ohatra ny Jesosy misy le atao hoe principe de doublage na ampianarin'ny Jesosy ndao vadika amin'ny baiboly dia jerevantsika ny atao hoe principe de doublage ndao vakina Mateo 5:7 dia takatrareo ny anaranareo amin'izay isotry fitiavana principe de doublage amin'ny anaran'ny tompo ndao miara-mamaky mihitsy ny 7:30 aloha mivakitsika andao rehefa janoko dia ajanoko fa ndao aloha vakina fotsiny ndao miara-maky amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa izao kosa milaza aminao hoe aza manohatra izay manisy ratsy anareo fa nazovona mamely taimena ny takolakaokavanana atreo zany natao hoe principe de doublage raha misy manao ratsy aminao dia teneny hoe tsy ampy ny fampio zany ny principe de doublage ny Jesosy a fa maniny Jesosy manao an'izany satria manana an'ilay tsy mety ritra izy ao anatiny lay fitiavana agapao na ataonao ina dia tsy ritra na mifatsianao teo amin'ny ady fijaliana ry izy dia tsy ritra ny azy fa ny anao ve mety ritra fa ny anao ve mety ritra zany natao hoe principe de doublage araka ny fijerin'i Jesosy raha misy mamelo izy izy ny ilany dia aza miteny hoe kay okizay ka fa ny principe de doublage maninona ameko ny ilany paf mizongozony iny ianao afa-po ve se zany ny principe de doublage a satria manana an'ilay tsy mety ritra ao anaty dia afaka hiainan'izany
ndavakina ny principe de doublage faharoa nampianarin' jesosy manaraka miara-mamaky tsika aminarany tompo izay te hiady aminao ka te haka ny akanjonao dia avelao azy koa ny lambanao zany hoe raha misy mangalatra ao aminao ka nalay ny PS5 dia teneny izy tsy ampy iny fa tiako 60 pouces oeto principe de doublage ny jesosy zany natao hoe agapao fa tsy hoe nitory an'izany atao am-piangonana ndray mandeha dia ozy izy le olona hoe paster raha alaiko zao itomobilinao ray io dia omenao koa ve le ray tsy zany raha malaina ane dia ho hitanao hoe kanjo tsisy samaka mihitsy ne taty le lakle paster inona ny tiako tenenina ao anatin'izany zany jesosy raha misy teaka zany natao hoe fitiavana ny olona mahay manana an'izany mahay mamela heloka fa rehefa mbola tsy tonga amin'izany etapy zany ianao mbola tsy olo mifamelan-keloka fa ny mpitoro filazany tsara olo mifamelan-keloka na impito arizina anao ratsy taminao androany ka miteny hoe mifona dia avelao ny elona fa be deabe ny impitona anao ratsy taminao androany oka zay leo a aza miresaka amiko tsony mavarina fa zany fijeriny olona ary eo indrindra no ahafantana ahitana hoe tena manana an'la jesosy ve enao hoe ry mpitory ny filazantsara fa androany tena nyteny jesosy hoe raha misy tehady aminao izy ka alainy ny akanjonao dia meo azy koa ninona lambanao tsy maintsy dobla no atao dobla raha ohatra zany zao ka mahita pakasara eto ka tonga dia ilaiko raha angaty ifakatsara ty fa etiko dia arao dia teny hoe tiako ny trépied zany ny jesosy ary zany ny tena mpitory filazantsara rehefa tsy miaina an'izay ianao dia tsy mahay miatika famelan-keloka fa rehefa miaina an'izay ianao dia atsipony jesosy aminao zay rehetra mahafapoanao amin'ny fitoriana ny filazantsara principe de doublage fahatelo ndao hoe vakina ny toyany amin'ny anarany tompo manao hoe ary nazovona ny hery anao andeha maily ray mandehana miaraka amin'ny raha misy miteny zany hoe paster ndao atero any an-jozoro be dia ozy izy aho hoe ateroko hatrany ambatony-drazaka ianao doublena le trajet principe de doublage ny jesosy zany ary zany ny tena finoana dia jerevo tsara ane mibaiko ny jesosy hoe amin'ny principe de doublage jerevo tsara ane dia ahoana ozy izy jaona toko 7:20 andininy faha 7:telopolo sy 5:telopolo mazava be ny tenin'ny jesosy mazava be ny tenin'ny jesosy tidy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo zany hoe miprincipe fitiavako zany tsy maintsy mitovy amin'ny anizy neny jesosy inona principe na inona doublage nareo koa zany tokony anao double daholo manomboko zao zany io principe de doublage manomboko zao raha tena fitiavana marina ary zay le tenin'ny jesosy tidy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo aoka tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa izany no afantarany olona rehetra fa mpianatra ianareo raha maninona indicateur ilazana fa kay tena misy jesosy atao anatika dia za manana an'izany principe zany dia rehefa tsy manana an'izany ianao raiso jesosy androany satria io jesosy io le atao hoe fitiavana aza vaika amin'izay ny anaran'Andriamanitra le tena atao hoe agapao le tsy mety ritra tsy manam-pataperana dika teny zany avy amin'ny teny grika tsy mety ritra tsy manam-pataperana radical agan fa ny anaran'Andriamanitra koa ny mandrakizay éternel mety ritra zany sa tsy mety ritra zany hoe iza mihitsy zany le tsy mety ritra Andriamanitra ary zay le nahatonga azy ny teny ao amin'ny Jeremia hoe fitiavana mandrakizay ny itiavako anao zany no aretako ny famindram-poko anao ary io le torina amin'ny filazantsara mba hatonga ny olona andray an'ilay fitiavana tena izy ary rehefa mandray an'ilay fitiavana tena izy miova ny tontolonao miova tontolonao mihitsy ny miova
ary rehefa miova ny tontolonao dia ny tontolo ny asan'Andriamanitra mihitsy miara-miova. Fa mila tsapanao aloha zany, raisiko ve le Jesosy, tena niainako ve, tena nampidiriko tao anatin'ny foko ve, tena efa olom-baovao ve fa Jesosy ny anovanao anatin'izany prinsipe zany, prinsipe mpitiavana ovany ianao, tontolonao mihitsy ny miova. Samy resaka aminareo zao nahita an'izany, gagy nareo raha miainao nahako atea taloha. Za tsy mba ohatra nareo lehibe teo toko tamin'ny mpiangonana. À l'âge de 30 ans vao niova fo. À l'âge de 34 ans nandeha nianatra pasteur. Tovy amin'ny Paoly apôstôly ataoko taimboraka ny zavatra rehetra. Ary ny tompony nanavao anao hoe indro avaosiko ny zavatra rehetra. Izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga niova lasa zanak'Andriamanitra ary tamin'ny prinsipako rehetra lasa prinsipe de Dieu. Pasteur zao nefa olona te raha mba ate araka ny fijerinareo azy tsy maninona ny atao hoe ate manko dia fetretan'ny olona hoe tsy mino an'Andriamanitra fa za tsy zany fa mbola lavitra noho izany ny existence an'Andriamanitra mihitsy tsy nekeko. Tsy hoe tsy mino le hoe tsy mino manko manaiky ny fisiny fa tsy mino azy fa ny anahy ny existence mihitsy tsy nekeko. Fa voakitika à l'âge de 30 ans. Pasteur azy zao 20 taona zay pasteur. Raha mba takatra reo zany fa manova tontolo le Andriamanitra. Ary rehefa manova tontolo na ny fomba fitiavanao ary mandeha ny asa fitorinan'ny filazantsara rehefa voakitiko zany. Rehefa nandray an' Jesosy, tena nandray an' Jesosy velona miara-dalana aminao, tena ao anatin'ny fonao, tena mibaiko ny tontolonao, tena niova fo marina. Zany no atao hoe évangélisation na fitorinan'ny filazantsara. Raha fa tena nandray anao miova ary maika amin'ny asa fitorinan'ny filazantsara piditra ny olona amin'ny fanjakany lanitra. Ry mpitory filazantsara, tapitra ny teniko. Ny fanahy masina izay nanazavana an'izany teny zany anie. Anazavan'izany aminao mba hatakaranao ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika ry havana. Nahariarinao tamin'ny alalan'ny hafatra nampitondrainao ny mpanomponao Andriamanitra fa manakarena ny teninao. Miantso ny fiangonana ianao mba hitory ny filazantsara ary manefy sy mampiomana azy amin'ny sarotra. Miantso ny fiangonana ianao mba hitory ny filazantsara ary manefy sy mampiomana azy hiaina ny fitiavana marina. Fa eo anoloany ny teninao dia tonga mangay sy menatra izahay satria tsy tsara omana ho an'ny sarotra mitady tany malemy anorenam-pangady azy eo amin'ny fitoriana ka raha mifanehitra amin'ny sarotra ny manahirana ny manafotohina dia tonga miembotra ary milaza ny tsy hanao intsony. Mangata-pahamelana aminao izahay. Misaotra anao koa fa avelanao andiny teny izahay ny amin'ny fitondran-tenanay ao anatin'ny fanoran-tena hitory ny filazantsara. Tsy avelanao akalaka mantsy ny fankahalana fa ambolenao iorom-paka kosa ny fitiavana marina hianaranay eo amin'ny Jesosy lahainay nanonona vavaka fangataham-pamelana na dia teo amin'izay mafaitra indrindra tamin'ny fiainany dia ny nanomboana azy teo amin'ny azo fijaliana azy. Tompo, meo anay ny fanahy masina mba hahafahanay mihoatra ka manatona anao mitondra ny tsy fahatanteranay eo amin'ny fiombona sy ny fifankatiavana raha mijoro mpitory ny filazantsara izahay raha manambara ny vaovao mahafaly izahay. Mamindra fo aminay tompo amin'ny tsy fahatanteranay tsy hitanay ho tononona sy ho tany saina, vitanay fanahiniana na tsy fantatra ivelively kanefa nanohitoina ny fifandraisanay taminao Andriamanitra sy ny fihavananay tamin'ny hafa. Amin'izay fahatsotsanay Andriamanitra aza isaina ny fahadisoanay. Diovy izahay ho afa-keloka. Aorena ao anatinay indray ny fanahy masina mampisy fiadanam-po ary mandrisika anay mbola iorina amin'ny finoana sy hiasa ho an'ny fanjakanao. Ankehitriny dia mino sy matoky izay fa miaino izany vavaka izany ianao
ary anonona famonjena ho anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ho anao izay ny bebaka marina tokoa, mitsangana andreny teny somafaly ho famelana ny elokao. Hoy ny Tompo aminao, satria izao no nireketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho. Anandratra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho. Hoe ho aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Hovokisako fa ela velona izy, ary asehoko azy ny famonjeko. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo arak'izany, fa voavela ny elokao, medy rany Tompo. Israel,
ny fanekemponoana larana faharoa no iarahantsika manonona ankehitriny. Isika mino an'Andriamanitra iray raitsitoa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Kristy tompo iray zanak'ilay tokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao. Ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny. Dia tonga olona izy, mboana teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika. Amin'ny nanapahany Ponty Pilato izy, maty izy ka nalevina, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy. Nakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanana ankavanany iray. Avy any Levi indray amin'ny voninahitra, tsara ny velona sy maty ary mandrak'izay ny famondrana. Sika mino ny fanahy masina, tompo sady mpahame aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaoana sy ankalazaina. Ka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava mpaminany. Sika mino ny fiangonana iray masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Sika manaiky mibatisa iray famelan-keloka sady manantena ny fitsangana maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
iombra amin'ny vavaka fangatana isika riavana. Ny teninao notoriana taminay Andriamanitra dia tafatoetra ao anatinay ary mampiorina sy mampitombo anay amin'ny finoana. Koa indreto izahay maneho ny fahatokiana ianao ka mametraka eo ampelatananao indray ny momba anay sy ny manodidina anay. Ao ireo tratry ny fahasairanana ra-pahasalamana, akekezo ka atefo amin'izy ireny ny tanamaherinao efa nanasitrana olona maro. Akekezo koa ny mpikarakara omeo izay ilaina, ary ao ny mpitsabo sy ny mpiara-miasa rehetra mba ho tananao Andriamanitra mitondra famonjena. Fa tsy adinonay ireo tojo ny sarotra sy ny manahirana, indrindra ny mpitory ny filazantsara. Apetraka eo ampelatananao izy ireny mba hiala ao avanao amin'ny fampaherezana ny lalany, mba ho sokafanao ny lalany feno fahaterena, ka izotra mahitsy miaraka aminao Jesosy Kristy izy ao anatin'izany fahasarotana samihafa izany. Dia eo ambany masinao Andriamanitra ireo havanay tramanjo, ireo mpiala belona aminay izay manam-pahoriana, ampionono ny olonao Tompo, tonony amin'izy ireny amin'ny alalan'ny fanainao masina, ny teny mampahery, ny teny mampiorina fanantenana. Dia tononay eo aminao ny firenenay, ianao ane hanome fahendrena ny mpitondra mahefa, manomboka any amin'ny filoham-pirenena any amin'ny mpitantana ny fokotany. Dia apetraka eo ampelatananao ny fiangonana, ny fijoroano ho vavolombelonao maneran-tany, ny asa fanompoana tanteran'ireo olom-boantsinao any amin'ny isam-piangonana any. Ary dia tonononay manokana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina, ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara ilofosany, ny fanontany ambandain'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fandefasana iraka samihafa, na mpitondra fivavahana na laika izy ireny. Tompo, aoreno ny fitoriana ny filazantsara, mba ho fitoriana ny filazantsara hitondra fiavaozana ho an'izay mandre, hitondra fanovana ho an'ny fiarahamonina. Dia mino izahay Tompo fa tsy ho adinonao koa ireo havanay miara-monina aminay, ary nalavitra anay izy ireny na akaiky anay hatrany ampitan-dranomasina. Amin'izao fiandohan'ny taom-pianarana, amin'izao fiverenana avy miala sasatra izao, dia nao Tompo ane no hampanakarena hery, hanome fahasoavana ho an'ny tsirairay indray, isikinana hamakivaky ny asa aman-draharaha, ny fianarana izay rehetra kasaina atao. Ny mino sy matoky izay Andriamanitra fa ianao koa dia ampahery ny tompon'andraikitra isanambaratonga amin'ny asa fitoriana ny filazantsara ato amin'ny synôda FJKM. Fa amin'izao famanginy ny mpanomponao ray aman-dreny mpitandrina amin'ny FJKM Analakely izao, dia te hametraka eo ampelatananao ny fiainana sy ny ankorana izahay, ary manonona ao aminao koa ny mpianakavy finoana izay navelanao ho tandremany, mba ho fiangonana miorina amin'ny finoana ny fiangonana entiny mpanomponao, ho fiangonana miorina amin'ny finoana ka atory ny filazantsara marina Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Amin'ny anaranao ilay nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny eny an-danitra. Meo anay no izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
izao no lazain'i Jehova tamin'ny taona fankasitrahana no nianoko anao. Izay atoko 7:7. Izany no teny fanevany jobily 15 taona ny sampanasa AFF FJKM. Izany koa no hanonana ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika amin'izao alahady ny AFF izao. Arabaina natratra ny taon jobily ry havana. Amafisina ny afatry ny jobily ho antsika. Tao pitsaharana ianonan'Andriamanitra, taona iomanana ny ho avy, taona hitoriana fiadanana ary anentanana fifamelana. Isaoran'Andriamanitra nafahantsika niomana jobily, niatrika fanokanana ary tanteraka nivony jobily sady iomana ho amin'ny fotoam-pamaranana ny 7 volana Novambra taona 2024 eny amin'ny toeram-panomanana Ivato isika. Isaorana isika rehetra fa vita ny trano fandraisam-bahiny sy ny fampitaovana azy ary mbola anaovana ezaka ho tsangam-baton'ny jobily. Ry havana, ity ihany koa no alahady mialoha ny fanavaozana eo anivon'ny foibe, koa ampifaliana no isaorana antsika sampanasa AFF isam-pitandremana sy isa-tsinodam-paritany ary komiti foibe niombonantoka tamin'ny birao ka nahatotosantsika iny tom-piasana lasa iny. Miarabanareo komiti sy birao efa nahavita fanavaozana isan-drafitra sy fitondrana. Herezo asantsika ny fandrindrana ny asa fitoriana filazantsara eto anivon'ny fiangonantsika. Ny eto amin'ny foibe mo hiatrika io fanavaozana io ny 4 volana Novambra amin'ny taona 2024 ity. Izao lahady ny sampanasa AFF izao no iandrandrana vavaka sy fiarahamentana eto anivon'ny fiangonana ka anentanana faharesen-dahatra fa antopisian'ny fiangonana ny asa fitoriana ny filazantsara. Anolorana fisaorana sady zany ary andrasana ny fampakarana ny rakitra sy tohana manokana avy amintsika ho an'ny asany foibe sampanasa AFF. Atolotra ho antsika ny tatitra ny rakitra tamin'ny taona lasa sy ny tafika masina iombonana ary ny fandaharana 2024 ary nivony jobily mandray fanamariana izahay. Zareo foibe moa zany no manao ny afatra eto. Koa manao veloma sy manonona ny fiadanan'ny Tompo Jesosy ho aminareo miorena tsara aza miofa. Fa ity alahady ny AFF ty amin'ny fitandremana ity koa ry havana no afahana manohana ny sampanasa. Koa dia toano ny AFF nisy ny valopy ny zaraina tamintsika teny ampidirana mba ahafahantsika mandray anjara ho amin'izany asa fitoriana filazantsara araka ny fanentanana nataon'ny foibe ho antsika izany. Ho an'ny tompo ny voninahitra. Isaorana ny tompony amin'ireo mpiara-miasan'ny fanesy nampahafantatra antsika ny asan'Andriamanitra na ho an'ny fiangonana na ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara eo anivon'ny FJKM. Fa izay amarana ry havana dia mikasika ny asantsika eto amin'ny fitandremana. Mitahaka antsika trany mba anana fahavononana amin'ny atao hoe fanolorana ho an'ny asan'Andriamanitra. Ao amin'ny Romanina 12:12 dia misy teny manao hoe mangataka aminareo ary rahalahy mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Indraindray dia adinitsika ny mahafanoloran-tena ny fanoloran-tena rehefa mitandahatra manatitra rakitra isika na manoloanantsika ny dekona ny amin'ny fanatazan-drakitra. Tsarovy ry havana fa mialoha ny anatsoranao ny tananao anolotra fanomezana dia ny manontolo mpiananao no atolotrao ho an'Andriamanitra aloha. Fanatitra velona. Izay ampatsahivina koa dia ny hoe raha miteny hoe fanatitra
dia nanamora ny fiainantsika i Jesosy Kristy ny amin'izany. Raha mamaky ny bokyny Levitikosy isika, ny toko 2:20 sy toko 7:20 ohatra, dia mahita fa i Arona dia nilazana hoe manatera omby lahy anankiray sy ondry lahy anankiray. Zay ianao vao mifanatrika amin'ny tompo. Raha isika izao ny atao an'izany dia ahoana? Ianao mitondra ondry, ianao mitondra omby sy ondry, anontany io mividina omby dia mba fantaro ny vidina ondry. Ohatrany everitsika moramora mantsy ry havana izany hoe manatona ny tompo, satria tena namorainy Jesosy ny fahafahantsika manatona an'Andriamanitra. Izy no nandrava ny hevitry ny fisarahana. Fa raha tsy teo Jesosy natao fanatitra indray mandeha monja ho antsika mpanota, dia mbola feno omby sy ondry hatrany atokotany mpiangonana. Samy mitondra roro avy. Raha sandainy izany dia tsy ho vitako ary tsy vitanao. Ny hena atao laoka androany ary mbola tsy ho hita. Izany ndray no ilazana amintsika hoe ataovy manandanja amintsika ny fanorantenan'i Jesosy ary fandrisika ahafahantsika manolotra ho an'ny asan'Andriamanitra antarany ambandain'ny fiangonana ny fahafantarantsika fa Jesosy ilay fanatitra naterina indray mandeha monja. Dia manana koa fahasahiana mba hanatitra ny tenanao ary hanolotra mihoatra noho izay zakanao araka ny fiainan'ny kristianina tany Makedonia ho an'ny asan'Andriamanitra. Misaotra ny tompo ary misaotra antsika fiangonana fa tamin'ny alady lasa teo dia mihoatra noho izay noheverina no voavorintsika ny amin'ny fanolorana na teo amin'ny fahafolokarena na teo amin'ny rakitra. Hitombo amin'ny tsipohana isika amin'ny fanolorana ahafahana manatratra mihoatra n'izay tratranina ho an'ny asan'ny tompo atao anatin'ity volana septambra ity. Anisan'ny asa anankiray izay fantohantsika ary ny fiaraha-misakafo ho valin'ny tenin'i Jesosy hoe avia isakafo. Amin'io no hanehoantsika fitiavana tsy mety ritra ny mpiara-mivavaka amintsika indrindraindrindra, ka anasantsika azy amin'ny alalan'ny fanolorana fandraisana anjara arak'izay fahafahanao mihoatra noho izay azonao atao. Raha mieritreritra ny tenanao ianao ho tonga amin'io ary ho tonga tokoa dia mihevera faravakely mba misy olona anankiray asaiko ho tonga amin'io. Amin'io hitovy avokoa ny lokantsika rehetra fa tsisy ny hoe ary misy misakafo hany-pitoloha ary anohany samy mpianaka amin'ny finoana hirava fiangonana ihany fa tsy mbola manakarotsaka. Amin'io dia hitovy ny sakafo raisitsika rehetra. Dia raha toa ianao ka olona isan'ny manontany ory mpiara-mivavaka eto amin'ity fiangonana ity, mario ny fisinao eto amin'ny fiangonana, manaova fandraisana anjara araka izay tratra ho an'ny fiaraha-misakafontsika 20 septambra. Raha toa ianao mety osaosa na latsaka ambany eo amin'ny fidiram-bola dia mangata amin'ny tompo, ampitomboy ny finoko mba afaka andray anjara arak'izay azoko atao aho amin'izany sakafo iombona-pifaliana izany. Izay ary havana ny tsara ho fantatra fanampiny sy fanentanana ny tompo ane mbola hampahery antsika hampiorina ny fontsika hiasantsika bebe kokoa ho an'ny fanjakana. Iombona amin'ny vavaka famaranana asa isika. Raha eo izay isaorana ianao dia ny atsapanay fa manakare-pahasoavana ianao Andriamanitra izay atononay. Raha kivy izahay niditra teto amin'ity fiangonana ity dia nampaherezinao. Raha feno avonavona dia nampanitrenao teny ka nanonanao famelan-keloka. Dia misaotra anao koa manome anay faherezana hiatrika ny fiainanay andavanandro, mety tojo fahasoavana izahay, mety tojo fahasahiranana izahay, fa amin'izany dia fantatray fa eo aminay mandrakariva ny tana maherinao.
mankasitraka no amin'ny fijoroandreto mpanomponao nanatanteraka ny asa masina mbola tafatoetra amin'izay nanosorana ho azy eny izy ireo ary mbola hahavita be lavitra noho izay efany tamin'ny lasa dia misaotra tompony amin'ny zavatra rehetra amin'ny anaranao no hanonanay izany vavaka izany amen. Mitsangana andray ny afatra sy ny tsodrano ary amarina amin'ny hira voalatra. Zao ry havana ny afatra tonona amintsika niatrika ity fotoana ity. Voasoratra hoe mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalinareo mandendeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny raha lainareo rehetra eran'izao tontolo izao. Amen. Raisoa amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.